Fifaliana lehibe dia lehibe indray no androsoana atao anatin'ny tokantranontsika mianakavy mpanaraka ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao zay inona fa namana ary sakaiza mahatoky mpanjoy tsy tapaka ny fahasoavana ifampizarana eto amin'izao fandaharana izao. Manolotra ny fiarabana feno ary manonona ny fitahina sy ny fiadanan'ny tompo zay manovo ny fahasoavana zarainy eto androany ny tenako pasteur Ertina Rafanomezatsoa zay miaraka aminao ary eto anilako eto ihany koa ny pasteur Ertina Davidson Randry Armalala miarabanao pasteur. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Rafanomezatsoa miarabantsika menakavy ato tokantrano toka. Iya. Tonga indray tsika pasteur ao anatin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra zay tsy lany amamina ary mbola lava dia lava raha ny fandalinana zay atao mandrakariva dia mizara fahasoavana mizara fitahina ihany koa ary mampitombo fahalalana ho antsika tsirairay avy zay vita dia inona fa maro ny fanarenana sy fananganana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika izay nandray izany fa no avy sy izay mbola ifampizarana eto ihany koa dia mbola hitondra zava-tsoa maro ho anao, ho an'ny fiainanao, ho an'ny tokantranonao, izy fiatraikany any amin'ny fahasalamana, any amin'ny toekarena, any amin'ny fiainam-pitiavana, any amin'ny ara-panahy ary lehibe indrindra pasteur dia ny fiainana mandrakizay satria zany ihany koa dia isan'ny fampizarantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Mbola ato anatin'ny fandalinana trano ny boky ny Exodus tsika amin'izao fotoana izao ary somary efa tafiditra lalindalina satria efa manomboka miakatra ny vokatra ato amin'ny toko faharoa folo no anaovantsika izay fandalinana izay nisy ny efa vita tao amin'ny tapany voalohany tao zay ny siny fendohany ny hetsika nataon'Andriamanitra rehefa vita ny hetsika nataon'ny Mosesy tao anatin'ny loza sivy ary teto rehefa nanomboka ny hetsika Andriamanitra no ahita faisana ary fandravana mahatsiravina ny hery ny fahavalo zay namotika ny zanak'Andriamanitra ary mbola fiainana tontolo iainana ary tsika iainana amin'izao vaninandro ihany koa izay fomba fiasan'Andriamanitra izay. Ndao tsika indray ny tenin'Andriamanitra dia ao indray no ifampizarana ny fahasoavana sy ny voandalana ary ny fitahina amin'izao fampianarana izao. Exodus toko faharoa folo ny andininy fasivy amby roapolo indray no anoizantsika ny tapany manaraka ao anatin'ity fandalinana ity. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary noho ny mamanton'alina Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voaloteraky ny biby fiompy rehetra ary ny foa raha mbola alina Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany an-tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napakany Mosesy sy Arona raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialay eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompoan Jehova araka ny nolazainareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombonareo dia eto koa araka izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano aho dia nandondona ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra dia nentiny ny olona ny kobany voaleny raha tsy mbola voahisy masirasira sy ny viliany fanaova mofo voafe ao amin'ny lambany teny antsorony ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana amin'ny Egyptianina ary nataon'ny Jehova nahita fity teo imasony Egyptianina ny olona ka nomeny ireo azy izay nangatahany ka dia nofoanany Egyptianina ary niaingy atao Ramasesy ny zanak'Israely ka nakany Sokota dia lehilahy malilalana tokony hoeniny afa-tsy ny zaza mambevavy ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niara niakatra taminy ary ny ondry amanosina sy ny omby dia ny fananany be indrindra dia
nanendry mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy fa tsy mbola voaisy masirasira izany satria noroany Egyptianina izy ka tsy nahazo ny janona sady tsy nafe vatsy ho azy ary ny andro ny toeran'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia 300 taona ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra no ny voany any tokony rehetra izay any Jehova tany amin'ny tany Egypta. Atrio ngamba pasteur sa? Ya. Zava-dehibe pasteur Rafany Mezatsoa izay tenin'Andriamanitra izay fanovakinao teo zay izay makasika araky ny teninao teo hoe lava de lava ny fampiritaritana tamin'ny Farao raha zay nitsorony fampiritarita nandritsy ny andro maro de maro i Farao sy Mosesy i Arona ny zanak'Israely raha maromaro kokoa sy ny Egyptianina lava de lava ny andro zay ny fampiritaritana satria dia i Farao tsy nanakilembena hatramin'ny farany na de fa nanaovan'Andriamanitra zo famantarana sy fahagagana rehetrarehetra zao aza Farao sy kapoka rehetrarehetra zao aza Farao tena kapoka mandrivorivo be da be dia tsy nanaky niova fo tamin'ny fomba moramora mihitsy Farao ary tsy nieritreritra niova tsy nieritreritra niova ny Baiboly de milaza manao hoe zay anarina matetika any amin'ny oabolanany zay zay anarina matetika ka miamafiatoka de ho torotoro tampoka ary tsisy fasitrana zay anarina matetika ka miamafiatoka de ho torotoro tampoka ary tsy misy fasitranana ary dia azary mihitsy ny toerana nisy any Farao mpanjakany Egypta teto pasteur Rafany Mezatsoa izay tsy nanaky niova fo tamina teny tsotsotra tsy nanaky niova fo tamina fananarana mafimafy tsy nanaky niova fo tamina kapoka enjakenjana fa nanaky niova fo ihany tamin'ny fotoana farany rehefa tena tratrany daroka mafy de mafy rehefa tratrany daroka de mafy de mafy io manko pasteur Rafany Mezatsoa ny fomba fiasan'Andriamanitra ary zay no anisan'ny lesona voalohany ho raisintsika eto androany de zay ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny olona io ary zay ny ampahirezako ny mpino rehefa hoe hitondra mambavaka ny akonany izay ianao aza reraka mihitsy mitondra mambavaka ny akonanao iverenako zay hoe aza reraka zay rehefa avy eo iverenako hoe aza kivy mihitsy mitondra mambavaka ny akonanao fa idirako aloha le hoe ahoana ny fiasan'Andriamanitra rehefa manomboka mivavaka ianao ohatra ho an'ny vadinao mivavaka ianao ho an'ny zanakao mivavaka ianao ho an'ny patronanao mivavaka ianao ho an'ny mpitondra firenena mba hatonga ny zareo iova fo mba hatonga azy iova fo de ohatra zao le fandehan'izy io pasteur Rafany Mezatsoa alefan'Andriamanitra aloha ny teny malefadefaka tonga amin'ireo olona ireo tonga aminao mpijery io zay mety manamafiatoka io alefan'Andriamanitra aloha ny teny malefadefaka mibeba ianao mivereny ianao abiko manompo ianao an'Andriamanitra misy fotoana zany Andriamanitra de miainga amina teny fiain'ny fitiavana foana miainga amina teny fiain'ny fahalemem-pana foana miainga amina teny fiain'ny fitiavana foana mivereny ianao amin'Andriamanitra mibeba ianao anaka manolora teny ianao de rehefa manomboka tsy miainy le olona tsy mety miainy le olona misy fotoana aloha le olona tratran'ireny teny reny dia de miova fo pasteur Rafany Mezatsoa be da be nke ny niova fo tany amin'ny taona 1970 1980 tamin'ilay atao hoe filazantsara
entina moa le filazantsara le filazantsara de le hoe mahatoanao teo ambony azy fijaliana jesosy tianao jesosy miverena tena mbola vonany andray ana be tabety ny olona paster fanomezantsony resy lahatra tamin'zaka ary anisan'izany izahay tany amin'ny génération 1970 1980 tany hoany dia teny malefadefaka nisy vokan'le afatra napita misy vokan'le afatra napita fa rehefa tsy mety miova amin'iny le olona de miakatra amina feo enjakenjana tonga hatrany amin'ny hoe ho very ane ianao e ho faty ny fahotatinao eo ane ianao e ho simba ane ianao e ho potehany devoly ane ianao e tonga hatrany am'izany lay afatr'Andriamanitra sy le feon'Andriamanitra de mbola mba misy any keo olona miova fo am'izany satria matahotra n'le fa hoe miamafimafy zany feo andady zany a dia miamiova le olona tany amin'ny génération 1990 tany hoany de be dabeny efa niakatsakatra ny feon'Andriamanitra sy ny feo ampitoroteny ny feona mpitoroteny dia rehefa misy miova fo fa misy koa tsy miova fo de manomboka tonga am'izay nikapoka somary fananarana madinidinika aloha ary farao pasteur dia nandalo an'izay dingana zay nandalo an'izay dingana hoe teny malemilemy aloha mba alefaso re tsaratitsy anao ry mpanjaka alefaso re ny zanak'Israely mba hanompo an'Andriamanitra mbola nandeha tamin'ny fifampidinina sy fifampiresahana ampanajana alefaso re tsy nalefany de nisy fotoana i Mosesy sy Arona niverina tao ndray de nanipy an'ilay tehatra mbola tsy loza fa mbola famantarana hoe atsipinay ara ny tena de jerenao fa mivadika bibla avy io e efa ny aniakatrakatra n'lay degré an'le fifampidiniana tsy nanaiky i Farao dia nanomboka am'izay le kapoka madinidinika mandrapatonga tany le kapoka mafimafy tsy mbola daroka mahafaty a fa mbola kapoka madinidinika de aveo niakatra kapoka mafimafy namely an'ny Farao namely any tany Egypta iray manontolo fa mbola tsy nampiotsona ny Farao zany rehetrarehetra izany mandra-patonga eto amin'ity daroka tena ary ny olona rehefa tratran'io daroka faratapany io le hoe tenin'Andriamanitra hitanao le teny hoe ozy izy Andriamanitra amin'ny tanako mahery ozy izy no andefasany zanak'Israely amin'ny tanana mahery anindritra ny tanako ao ozy izy any amin'ny asa Exodus toko faharoa de toko fahatelo de mitoy hoe amin'ny tanana mahery no amoako ny zanak'Israely hoy Andriamanitra ary rehefa tonga zay tanana maherin'Andriamanitra zay pasteur Rafanomezantsoa ny baiboly de milaza fa marary ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona maharary ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona maharary ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona fa io nikapoka ny Farao eto amin'ny farany io eto amin'ity loza fafolo ty io le hoe tana maherin'Andriamanitra efa Andriamanitra am'izay mandray andraikitra ao Andriamanitra mandray efa nandray andraikitra foana Andriamanitra tamin'izay fa mbola resaka vava azonao mbola resaka teny fananarana mbola resaka treritrerinao iova sa tsy iova ianao e anapa-kevitra ianao sa tsy anapa-kevitra mbola miala nenina fa rehefa tonga any am'le hoe tana maherin'Andriamanitra zay oety mivoalazan'ny Hébreu hoe marary ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona marary fa any am'le tena rehefa Andriamanitra miteriny hoe aninditra ny tanako zay a de any amin'ny zakan'ny olona io pasteur Rafanomezantsoa ary za tena miteny anao mpanaraka n'ity fandarana ity rehefa nahatrapy anao nisy fotoana mba efa misy dingana ihany Andriamanitra niantso anao ampitiavana maiza re manararoatra izay antson'Andriamanitra antso-pitiavana izay mba hibebahana mba hanolora tena ho an'Andriamanitra mba hivavahana eo anatren'Andriamanitra raha efa manomboka renao rehefa efa miamafimafy ny feo an'Andriamanitra de aza mangatakandro raha la malala isany aza mangatakandro raha nabavy raha efa henonao miamafimafy ny feo an'Andriamanitra mibedy ianao ka milaza abinao hoe manolora tena ianao raha efa nanomboka nisy kapoka madinidinika ka entinao fa efa nisy kapoka madinidinika aza mangatakandro re raha lasy nabavy malalako
mifolona aminao aza vela ninditra ny tanany mahery aminao Andriamanitra, aza vela ninditra ka hikapoka anao amin'ny fialan-tanany Andriamanitra fa tsy zakanao zany. Raha efa nomboka eo mako pasteur raha fanomezan-tsolay fampianarana miverimberina foana hoe misy fotoana le olona efa tratrany hoe trosa dia hiverina aminao Andriamanitra afa ho raha afaka amin'ity trosa ty tompo tena dia intoko fa misy fotoana izy afaka amin'ny trosa fa vo afaka kely le trosa dia adidiny Andriamanitra. Raha afaka tompo amin'ity korotana tokantranoko tia ka mba miverina soma tsara le vady malalako iny malahelo an'iny vadiko iny ane tompo raha mba miverina iny anompo anao amin'izay iny fa miverina le vadiny tsy ny raharaha iny fa tamin'iny ihany izy natsiarotseran'Andriamanitra fa avy eo adidiny narary le zanany tany amin'ny hopitaly ary efa natahorana efa nisondena daholo ny orona ny retraretra niny tena efa narary le zaza efa natahorana mivavabavaka izy eo bandolina tompo efa reko ane ny antsona hoe efa fantatra impiry mbo enao ny antso a tompo fa de niavonavina mamela reneloko Andriamanitra amin'ity indray mandeha ty sy trano ny rety zanako ty raha isitrany ty tena manao voady a tompo fa hiverina tena zay avo tena hivavaka mihitsy tompo fa manao voady sitrina le zanany adinony Andriamanitra raha nabavy raha la raha mbola misy anankiray farany ao dia any amin'leo tsy avotra tsony ianao miteny aminao raha mbola misy kapoka ray farany ao dia any amin'le kapoka mety tsisy valony tsony zay pasteur raha fanomezany any amin'le kapoka tena tonga de tena tonga de izy etina hoe nanenina kanefa any amin'le hoe rano raraka tsy azo rofona misy mako pasteur fa raha fanomezantsy hoe fanenenana fa afaka mbola manonitra azonao ohatra hoe nanenina ianao fa tsy nanao kasika na moto de nasin'ny polisy ohatra azonao de ety nasin'ny polisy de rehefa nasin'ny polisy ianao tam'le tsy nanao kasika dia de tinaneny izy ty de manaraka mbola azo meno contravention dia manaraka afaka manao kasika tsy de mbola olana loatra izy raha tsy olana raha ohatra hoe midona ny tomobilinao de potika ny tomobilinao de mbola azo récupérer iny amin'ny manaraka azonao raha nividy tany ianao ka lasan'olona vola 15 millions de avy eo nisolokin'le olona mbola afaka mamerina fa isy zavatra pasteur zay tsy azonao intsony ary tratran'izay fa reo teto tafiditra ao anatin'le hoe tara loatra matiny zanany ripaka ny lahy matoa rehetra tsisy paika atsony io tsisy paika atsony io io zany tsisy hevitra atsony hoe velomy aloha zanako lahy matoa de efa fahafatesany io tafiditra ary misy olona indraindray efa nanomboka niteny nalefaka tamin'ny Andriamanitra de niakatsakatra ny feon'Andriamanitra de efa nisy kapoka madinidinika intelo iala mitoka am'izay ary mama hivavaka am'izay raha matsy an'le vadiny izy io anaraka anareo telo mianaka hivavaka raha mivay olana any amin'ny gendarme io raha hivay olana any amin'ny polisy io mama tena hivavaka mama tsy anao tsony tena mariny mba eto mambavaka tena eny loha pasteur anareo mba eto mambavaka on'le vadiko hidina tokoa valy olana any amin'ny tribonaly nga izy ondroso akory adininy fa za de miteny aminao rahalahy fa ny manarakeo raha taranyty toroteny ty anao ny manarakeo de any amin'le hoe didy tsy azo ivalozana atiny amin'ny tsy azo ivalozana za de miteny amin'ny olona aza manaikotratranyzany ianao fa raha mbola misy fotoana ka afahanao mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra aloha miverina malaky aloha mitodika malaky fa Andriamanitra mamindra fo pasteur raha famezantsony misy zavatra tsara ho fantatsika tsara ho fantatry ny olona pasteur momba n'ity Andriamanitra ity misy atra anankiroa reto lazaiko voalohany de Andriamanitra de fitiavana ary be deaibe ny malala an'izay hoe Andriamanitra ne fitiavana ary noho izay Andriamanitra fitiavana zay indraindray de misy mieritreritra fa Andriamanitra ve de andringana Andriamanitra ve de hikapoka Andriamanitra ve de hamono olona Andriamanitra ve de hanao an'izany tena mitombony zany lazainy olona zany pasteur amin'Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra ray zay
fa ny anakiroa ny faharoa zay tokony hofantatsika ary tokony hofantatry ny olona ihany ko pastera zay apity eto ankehitriny de hoe azadiny fa Andriamanitra ihany koa de Andriamanitra marina. Anakiroa mifanampy reo ary anakiroa mifameno. I Farao de nentin'Andriamanitra tao anatin'ilay fitiavana pastera na de fahavalon'ny zanak'Israely sy nanandevon'ny zanak'Israely azy. Ny elana nenina no tambatambazana zay le mafitiavana ny fitiavana, no tsaboana, no karakaraina ary nitadiavana ny hevitra rehetrarehetra ary mino a pastera fa na de ny zanak'Israely ary ny zanak'Andriamanitra nazo ny teny fikasana teto. Ka nanaiky an'ilay fitiavan'Andriamanitra i Farao niova, nanapa-kevitra, niova lalana, ny aino ny feon'Andriamanitra de ninoko fa azo eritreretina hoe niara-nandova tamin'ireo zanak'Israely reo, niara-ny aina tao anatin'ny teny fikasana, niara-ny aina tao anatin'ny tontolo ny fitahian'Andriamanitra. Fa ny zava-misy pastera hitatsika tamin'ny tantara maro zay efa nijerena teo fa hatrany amin'ny alanenina fahasivy zay nanomboka efa nanomboka tonga famaizana sy kapoka teo amin'ny Farao fa tsy niova hatramin'ny farany izy, tsy niova hatramin'ny segondra farany izy fa mbola niazona ny hevony ary tsy vitany niazona ny hevony fa niezaka hiady amin'Andriamanitra, niezaka hanohatra an'Andriamanitra ary impiry mo Farao no nyteny tao anatin'ny tantara io manao iza moa izy Andriamanitra ary ohatran'ny teteny hoe za tsy tia lalan'izany Andriamanitra zany hoe taty ny Andriamanitra reo fa izy nareo mantsy-andro Mose sy Arona nanao tsinitsinina mihitsy tamin'izany mivoan'andro zany hoe tsy nandaitra mihitsy ilay alanenina ra-pitiavana nataon'Andriamanitra zay hitsabona azy, hikarakarana azy, hialana nenina taminy. Fa rehefa tapotra ny fitiavana pastera de miditra ny amin'ny fahamarinana an'izay ny toedrara. Ny marina de rehefa tapotra ny alanenina amin'ny olona anankiray de tsy maintsy fahafatesana ny toyany tantarany. Rehefa tsy nandaitra ary tsy nanaiky ho tsabona ny olona anankiray marary pastera de tsy maintsy fahafatesana ny fiafarana, loza ny fiafarana. Rehefa tsy manaiky ny fandaminana atao amin'ny fiainany olona anankiray ao anatin'ny ady sy ao anatin'ny akorotana pastera de tsy maintsy fampitehina ny fiafarana ary zay ny zava-doza nahazo an'ny Farao teto satria marin'Andriamanitra rehefa tapotra ilay fitiavana de niditra tao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra hoe satria ianao tsy mety nihinana ny fanafody de noho izany ianao marary fahafatesana zany sisa ny miandry anao, satria ianao tsy mety mandray ny fandaminana sy ny vahaolana omenanao de ny fahamarinana tsy maintsy mitoy any amin'ny fampitehina zany zao lalanao zao ary zany nahazo an'ny Farao pastera ary zany koa mahazo olona maro araky ny tenina hoe misy taona tambatambazan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotsotra milamindamy mariny sasany pastera tsy misy kapoka mahazo akory fa tena tobahan'Andriamanitra fitahiana aza mba hatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra. Izy tsy nianatra mafy, tsy manana diplôma, tsy de hoe nikiry be tany ampianarana sy niary tory zao manko mpianatra raha teo tafita de miary tory zay vao tafavoaka amin'ny fianarana tafavoaka amin'ny fianarana fa misy olona tsy niary tory, tsy mianatra, tsy manana diplôma pastera fa mandova arena be, mandova vola be, mandova trano be avy amin'ny ray aman-dreny, fahasoavany reny ary isany antso anairan'Andriamanitra olona reny hoe izavatra raisinao io ane tsy tongatonga fotsiny fa fahasoavana ary fitahian'Andriamanitra io ka raha ao anatin'io ianao mahay manararoatra manantona an'Andriamanitra de efa dingana anankiray zay hanampy ny hoavina ho amin'ny famirapiratana sy ho amin'ny fahatsarana. Fa ny sasany ray efa omena fahasoavana tsy mamaly, miditra ny dingan'ny aretiny, miditra ny dinga amin'ny fampitehina tokantrano, miditra ny dinga ny faravana ara-toekarena, olona manana maizy azy, milionnaire, milliardaire fa miftetaka ary manomboka hafa baraka ary tsy mahajery olona tsony fa boka ny trosa, boka amin'ny fahantrano fa tsy nety nitodika de io le mitombotra kapoka fandringanana sy famaizana pastera satria tsy hitan'Andriamanitra tsony zay atao amin'ilay olona, tsy hita hoe ho atao inona izy. Tadidiko ray aman-dreny ankiray zay pastera tamin'ny vaninandro ny atanorano sy manana maizy azy de tena hoe nampiasa ny volany nyrehare mialatsiny le fitenenana va de tena hoe mirevy amin'ireny filana fisotrona sy famamona ireny de namana maromaro izy tamin'izany vanim-potoana ny atanorano. Fa taty aoriana le namany sasany tonga saina ihany de mba nalala an'Andriamanitra de nalala nitodika tamin'Andriamanitra de nalala nametraka amin'ny fiainany tamin'Andriamanitra. Fa ity ray aman-dreny anankiray ity indray
nianzona ny avonavony hatramin'ny fara kanefa ny atapitra ny heriny ny analema izy ary nanomboka taizana retiny tany izy vao nanomboka efa niapotika izy vao nanomboka natsiaro an'Andriamanitra dia nilaza hoe mbola ilain'Andriamanitra ihany ave ny feo milaza hoe ilain'Andriamanitra fa ny fony koa mbola mafy ihany ary mbola tsy mety miova ihany hatramin'ny farany dia ozy le namany na eno azy ataon'Andriamanitra inona tsony ianao efa potika ianao vao hitady an'Andriamanitra ary tsy hoe mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao ianao fa tombontsoa sisa ny ilanao azy vahaolana sisa ny ilanao azy fanasitranana sisa ny ilanao azy dia zany ny tadiavinao aminy fa ianao mbola tsy tapa-kevitra ho azy dia indraindray pastera ohatra mitombona ihany zay teny le olona tsy haiko na mitombona na marina na tsy marina fa mandinika lizy ohatra mitombona hoe tena inona tsony tokoa mo sisa ny ilan'Andriamanitra anao ny fonao tsy omenao azy fa mitombotso avany aminy no tadiavinao ao aminy ianao tsy tapa-kevitra nompo azy fa mila ny fanasitranany mila ny famindrapony mila ny vahaolana tsy hita zay anampiananao ao anatin'izay zavatra eo pastera ny ilanan'ny olona hoe sao de tara loatra sao de tara loatra ka ho tonga ao anatin'ilay fampiteny sy fahafatesana satria Andriamanitra dia marina ka rehefa hiasa amin'ny famarinana izy ka zay ny tempon'ny olona anankiray zay ny lalana tian'ny olona anankiray izorana dia tompona andraikitra mivokana izy tompona andraikitra amin'izay mitrangy eo aminy izy tompona andraikitra ary milanja sy misotro ny kapoaka mangidy tsy maintsy trohana izy ao ambadika io zava-misy io ary zay no ny aina ny Farao teto anatin'ity tantara ity na tonga an'Andriamanitra nanapitra ny tambitamby nanapitra ny fitiavana ka tonga tao anatin'ny kapoka famaizana ary fandringanana matsiravina zay tsy teo amin'ny Farao ihany tsy teo amin'ny zanany ihany fa firenena ray manontolo no tao anatina fampitena zay ambaran'ny ten'Andriamanitra fa tsisy trano tsy nisy faty olona tamin'izany izy ary no tsy pinina tsirairay ny lamato rehetrarehetra na ny lamato mpanapaka any amin'ny fanapahana na ny zanaky Farao na ny andevo na ny olona ny ampigadrana na ny biby fiompy tamin'izany famaizana mafy sy mangidy tena mangidy zany pastera ary amin'ny fotoana diso fandraisana andraikitra diso fanapahan-kevitra tara fanapahan-kevitra pastera ny olona anankiray dia zany zava-doza mampalahelo sy matsiraviny zany mety hita tao amin'ny fiainana na dia amin'ny androntsika ankehitriny azy na dia amin'ny tokantrano maro amin'izao vanim-potoana zao azy dia mbola marina zany trangan-javatra sy tenin'Andriamanitra zany pastera raha mitantara zany tsika pastera raha fanomezan-tsoa dia tsy mampitahotra olona akory tsy mitrangana eto tsika hampatahotra olona tsy manao zao fotoana zao zay ry havako mba hampiororo anao fa sao de raisinao fampiororona zany na sy manozon'olona any koa na fandemia-tsainanao zany sao de eritseretinao hoe de tena domondry zalahy reto mihitsy zay mba alemo misainay mba ilan'izany Andriamanitra zany ony zay nga azo terena am'zany fa za de milaza pasteur fa izany no mitranga Mosesy raha niatrika ny Farao ombenombeny dia tsy sanatry ny vava nampandeha misaina na nanao lavage de cerveau nanao fandemia-tsaina i Farao ny itsanganany fa i Mosesy raha nitsangana teo alohan'ny Farao ombenombeny dia nilaza ny zavatra tena misy ary ny zavatra tsy maintsy hitranga ry raha lasy anabavy malalako tsy vazivazy ny fiainana matetika manko pasteur raha fanomezan-tsoa io any tena grave be mihitsy eto Madagasikara ny tena misy an'io misy zavatra efa nampidirina tao andohatsika ny atsika vahoaka madiny ny atsika ny olona rehetra dia ny hoe mila vola mila asa mila diplôma mila trano zany ihany zany fatatsika dia mila hanina mila vola mila asa mila trano mila tomobile reo ny fototry ny fiainana zay ny an'ny olona rehefa nanatsika ireo dia miady antsika rehefa nanatsika ireo dia milamina amin'ny fiainatsika na miady amintsika ary ny fianakaviana tsisy raharay itsika amin'izany fa tsika manana ny ampy na tsy fandray aman'olona ary tsika tsisy raharay itsika an'izany ary na miady aman'olona ary tsika tsy mivaky loha amin'izany fa tsika manan-kohanina lasa matoky tena mananasa manana nyry matoky teny tsika manana an'izao zay ny fantatry ny olona
ny mpanao politika ndray sy ny olona mieritreritra ny tena ny ambony de seza ihany ahoana ny dirako azahoako seza amin'ny gouvernement io ahoana no azahoako seza ohatry zao ahoana ny zao sinsisa ahoana ny azahoako milliard ary izy tsy miretsaka raha tsy milliard fa raha zay fivavahana izany pasteur Rafany Mijatso tsy miditra aminay zany tsy miditra amin'ny lohanay zany tsy te hiditra lalina amin'izany zay aza-mandany resaka amin'izany na rehefa nenay zay ihany ary raha misy toriteny ohatr'izao de fandemetsaina zavadio ihany io toriteny io avadio any télé io avadio an'izany radio zany fa fandametsaina zany tsy mila an'izany tsika fa za de miteny aminao rahalahy fa tsy maintsy mila an'izany ianao na oela na oaingana tsy maintsy mila an'izany ianao amin'ny fotoana efa terina faran'izay sako io pasterany amin'ny fotsiny manahirana amin'ny olona ambony sy mpanao politika tena be da be am'ireo be da be am'ireo pasteur no rehefa tena ao anatina kendaroroka ka efa tena tsentsiny io le hoe kendabomanga ka domera ohatra zay moa le fiteny mitsakotsy reo zay ka kenda vo domera fa tena betsaka am'ireo rehefa tena fampiresaka amin'ny tena moa fampiresaka am'ireo olo reo ary mahavarina fa fantatry ry zalahy ihany ianao fantatry ry zalahy ihany ianao fantatry ry zalahy ihany ianao rehefa tena any amin'le hoe kendaroroka efa ny am'le hoe tena tsisy ninina azo atao fantatry ry zalahy ianao za raha lasaina bavy malalako miteny aminao na tsy mila amin'ny pasterery ty na renao ary tsy mila amin'ny fiangona amin'ny fiangonana mihitsy ary anao na fiangonana tsy na fiangonana tsy silanao azy na mety tsy mila pastera ary ianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra ary mety ho eritreritra ianao androany hoe fandemetsaina izao toriteny zao fa aza mamerina an'izay teny zay tsony za mamerina teny aminao aza mamerina an'izay tsony fa sao de ho accéléren'Andriamanitra ny filanao an'Andriamanitra ho accéléren'Andriamanitra aminao ny hoe eto ianao na tianao na tsy tianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra ary rehefa ho ataon'Andriamanitra zay tsy azo sakanana tsy azo sakanana fa za rahalahy de miteny tsy fandemetsaina izao fandarana izao fa atenanao zavatra ary tsy kisendrasendra na ianao nyty fandarana ty tsy kisendrasendra fa tena tombotsoanao ny manaraka nyty fandarana ty satria Andriamanitra tianao ary tiandray ianao zay anakiray pasteur Rafany Mijatso itenena atsika anretolo reto hoe aza tarany amin'ny fotoanan'Andriamanitra ary aza tarany amin'ny procuraman'Andriamanitra fa mbola tianao Jesosy ary tiandray ianao izy raha zay fa ny faharoa de izao pasteur ny toerana nisy amin'ny Mosesy sy Arona ihany koa ny toerana nisy an'ny Mosesy sy Arona mandrapatonga ny fandresena io satria efa tonga any amina fandresena farany mako izy io efa niditra tamin'ny final de efa mpandresy satria atram'izay izy ty Mosesy sy Arona ningavy tamin'ny Farao hoe mba halefasy moa ny olona avy alao am'izay zay andeha dia tsy nalefa Farao fa tamin'io indray mandeha io i Farao mihitsy namoaka décret mandianareo ary mivadika tanteraka ny tantara vadika tanteraka ary nasesika mihitsy ndray ary ivoaka angana aza miraikiraiky zany hoe tena tsy zakany reto Egyptiana reto intsony mihitsy ny fanatrehan'ny Farao sy ny zanak'Israely hoe tsy zakatsika reo ienjany reo matanjaky reo mahery reo mahery ny fahefanao anatin'ireo azonao ny zavatra anankiray tiako resahana pasteur Rafany Mijatso de le hoe le fijoroan'ny Mosesy sy Arona niatrika an'le ady tsy nisy ranomaso mihitsy tany amboalohany any izy roa lavo no saika ny tolefika mbola vao nianatra raha tany amboalohany izy ny saika ny taraina tany amboalohany izy ny saika tareo tena inona ary ty tena tsy vitako ty fa noho ny efa nitsofoka tao anatin'ny ady izy pasteur Rafany Mijatso de lehilahy tena nijoro ary lehilahy tena tsy mba nivaraotsana mihitsy fa hoe ty ariaha ty zay samy atrika anao foany zay ary nininina herinao ry Farao nininina tanjakao vonony zay iatrika anao vonony zay fanandrina aminao vonony zay iady aminao hatramin'ny farany ary zay tsy anakitolefika hatramin'ny farany zay ny zavatra nitranga pasteur Rafany Mijatso misy karazana olona mako pasteur ao anatina ady mangotraka sy mafy io
de mampalahelo misy karazan'olona ao anatin'ny hoady mafy de mafy atreny io de mirano maso ny fatany revina ihany avao tafavoaka ao anaty ady mba efa tafavoaka kely any aty mba efa nahazo valimbava indisy pastera misy olana ny rahay de koretaka foana ary misy tsy mino ary hoe mbola tafavoaka ihany ve misy tsy mino hoe mbola tafavoaka ihany ve rano maso foana fitarainana foana eta mambavaka ny ray a pastera mafy mihitsy ny atoko telo taona zay a tsy tafavoaka mihitsy mba mety kely le fiainana iny le hoe mba mety kely iny le hoe mba mihilatsa kely le masoandro ka mosesy ngena andalo zany rehefa aminavita le fagagatiny izy tozy izy farao aleo ary fahalefako nareo e manaky anareo ary iny le firatan'le masoandro fa vo nananakely de mety fa nafinaritra ta mosesy arona de zao na inona fanonjanonjan'le ady fanonjanonjan'le ady de nitsangana izy ary lehilahy ka lehilahy hoe zay tsy resy zany ary tsy manaky tanondrika eo anoloanao zany hatramin'ny farany tsy nanaky resy hatramin'ny farany farao ary izy va de mosesy sy arona ary izany na tonga an'andriamanitra nomba azy hatramin'ny farany pasteur raha fanomezatsoa izany na tonga an'andriamanitra tena hoe nitondra azo hatrany amin'ny final ny tiako tenenina pasteur am'reto mpijery reto misy prino miatrika ady raha nabavika tsy io ranomasonao io any ilaina tsy io fitarainanao io no ilaina tsy io fikentronanao io no ilaina tsy io alaherinao io no mahaolana tsy io enao ohatra ny miakatsakatra tension io no amaproblema mily ianao matanjaka mily ianao matanjaka manolona ny vadinao zanakao tokantranonao arabola trosa fantrana ady mpiainana tsy maintsy atrehana mily ianao matanjaka fa raha vao tsy mitranga matanjaka le olona pasteur raha fanomezatsoa raha vao tsy mitraka izy olo alovon'ny devoly izy ary olo alovon'ny devoly no avony sy ny fiainany ary botehany devoly amin'ny fomba manetriketrika izy ny nafinaritra tamin'izy roa lahy teto mosesy sy arona de tsotra be na inona endrika nijoroany farao na manahoana fomba nisehoany farao na nanahoana teny sy navalony farao na manahoana réaction farao sy fandrahonany farao de tsy nikosomaso izy roa lahy tsy nikosomaso teo anoloan'ny ady izy tsy ny pararetra tao anatin'ny problème izy tsy ny varaotrany izy tao anatin'ny fandrahonana fa nitsangana izy any ka notazomin'andriamanitra hatramin'ny farany izay napana-tena an'andriamanitra hampandraisy anareo a mahatonga an'andriamanitra manko pasteur misy fotoana mamotsotra fitahina na mamotsotra n'le ino zany mahatonga an'andriamanitra ohatrany hoe mamaha an'le teniny hoe tetina lasa ohatrany hoe le olona zany lasa ohatrany hoe tsy hoe andriamanitra mivadika fa le olona lasa tanondrika de lasa tsy tanteraka eo aminy zany le nampanantena an'andriamanitra andriamanitra tsy nampanantena azy hampandraisy anao a olohany anao fa tsy horambony tsy maintsy mavita trano ianao ny favalinao tsy maintsy afabaraka ny favalinao tsy maintsy menatra favalinao tsy maintsy ekohaka ny vadinao tsy maintsy miova ny zanakao tsy maintsy miova zay tenin'andriamanitra sy faminaniny zay ho tanteran'andriamanitra fa saingy amin'ny fotoana le olona varina mitanondrika varina mandratsika ranomaso varina mitomany de votsotra zay teny fikasany zany hoe tsy andriamanitra no mivadika fa le fiainana iainan'le olona ny tsoafahan'andriamanitra manatanteraka n'le zavatra lazainy teo am'le olona de votsotra le fitahina zay le izy pasteur fampimezatsoa lasa votsotra le zavatra nambaran'andriamanitra lasa tsy tanteraka le zavatra nolazain'andriamanitra tsy problème any amin'andriamanitra le izy fa le olona lasa ny ravoravo tanana satria izy io nge pasteur raha fanomezatsoa tahaky ny azakazaka tahaka ny azakazaka misy loka aerian'lohanao ery mety eny amin'ny 2 kilometre ohatra na azakazaka ataoko hoe 100 metre ohatra any ataontsika azakazaka 100 metre angambany akaiky kokoa misy loka eo anoloanao raha miabandona le olona ty amin'ny 20 metre raha miabandona le olona hoe navita 80 metre de nijanona de tsy ho azony le loka eny tsy ho azony raha miravoravo tanana izy ka miabandona
manolona le zavatra misy dia tsy ho tratrany mihitsy le zavatra eo anolona nampanantenan'andriamanitra ka be da be ny vehivavy lehilahy miabandoniny eny am-pandehanana di miraviravy tanany izy kivy izy ary no heveriny fa io akiviny io no aza ho ny fandresena tsy mafeno ny fepetra ndraisany an'le loka tsy mafeno le fepetra ndraisany an'le loka no heveriny fa io akiviny io no heveriny fa io ranomasony io no heveriny fa io alaheliny io no andraisany an'le fandresena zay ny fe be da be kristianina tsy manana fahatakarana ka zay ny ao an-tsainy rehefa mitomany a dia tsy maintsy mandresy rehefa mitomany a dia tsy maintsy zany tompony laka rehefa mitaraina tsy maintsy non mety nisy zavatra azonao tamin'izany tany aloha azo tsindriko tsara tany aloha tamin'ny anao mbola zazakely ara-panahy ny zazakely ara-panahy manko pasteur raha fanomezatso dia tsy mahalala fa tsy mitomany rehefa misy zavatra angatany amin'ny mamany hoe te hinono izy dia melohany angatany any inono io aloha dia ranomaso aloha ny ampediny aloha ino ampiasainy io aloha ny ampiasainy melohany azahoany kilalao dia ranomaso aloha no ampiasainy io ny fitaovany io ny fitaovany ranomaso ary nandaitra izy tamin'izany ary nandaitra izy tamin'izany melohany azahoany goûter dia ranomaso aloha melohany hoe atao bebe ny lokany te hisotro jus izy dia ranomaso aloha ka afa ny tany aloha nandaitra ny ranomasonao tamin'ny anao mbola zazara-panahy tamin'ny anao vao nanomboka ny vavaka dia niety ny ranomaso sy ny fitarainana ary marina le tenin'andriamanitra ao amin'ny lioka toko favalambe folo milaza manao hoe andriamanitra vatsy amin'ny rariny olombofidiny izay mitaraina amin'ny le fitarainana mety fa tamin'ny anao mbola kely tamin'ny anao mbola zazara-panahy iny tona azo nampiasana azy azo nampiasainy iny ranomaso sy ty fitomanina iny fa rehefa manomboka miala bebe anao dia tsy any am'le mangataka ntsony fa miarikady ka rehefa miarikady ianao tsy maintsy mahatanjaka am'izay azonao i mosesy any nge ny tany amboalohany mosesy nandratsaka ranomaso hoe tany amboalohany nge mosesy ny tarainy e tany amboalohany nge mosesy nitomany e jesosy io tsy vitako ty jehova tsy possible vitako ty ahiry tedava olona enao tsy vitako ty fa hoy andriamanitra mitsaka fa noho ny teo ampivoambony am'izay mosesy nanomboka am'izay ny ady lehibe ho azy tao koa izy lehibe ho azy tao izy noho nanomboka am'izay ny ady tsisy ranomaso zany ntsony eo tany amin'ny hoe loza voaloha loza faharoa nampiakarana ny sahona tsisy ranomaso tsony a nanomboka nanana traikefa sy ny tombo traikefa tao anatin'le ady tombo traikefa ary tsisy fitarainana tamin'andriamanitra tsony natao mosesy a hoe io jehova mbola tsy nanaiky any izy io jehova sivo a efa nilatsanao ny avandro izy tompo tsisy ranomaso ary tsy marikivy teo anatrehny farao mihitsy izy fa zay rehetra nataony farao laniny daholo tsy nikosomaso izy hoa tsy nikosomaso ary tsy natao masomena izy mila matanjaky ianao raha lasaina bavy amin'ny hoadinao io mandra-paharoviny ianao nitomany mandra-paharoviny ianao nitarainy roapolo taona nanomponany tompo ianao dia mbola ranomaso lavo zao foana nampiasainao 5 taona nanomponany tompo dia fitarainana lavo zao foana raha lasaina bavy malala tsy ampy zany a tsy ampy ny ranomaso a mila mitsaky ianao dia matanjaka mila feno fanay masina mila feno hery dia hiatrika ny adinao fa ianao tsy maintsy mpandresy tsy maintsy mpandresy re olo reo pasteur famezatso na izany izy adinao am'ireo ady eo anoloan'ny akonanao re olana eo amin'ny arabolanao mifahasalamanao mitsakay ianao fa mifandresena efa voninao anao pasteur raha famezatso na hoelana ho aingana pasteur tsy maintsy tapotra ny ady ary tsy maintsy mifarana amin'ny fandresena goavana ny tantaran'ny olona anankiray isy fivadian-javatra goavana sady tena ienjana zay pasteur ny tsy maintsy amafizitsika foana hoe ny fiainana miaraka amin'andriamanitra tsy miala mainy zany a marina ny fiainana miaraka amin'andriamanitra tsy very mandeha zany a ny olona miaraka amin'andriamanitra tsy tapidalaka le mandrak'izay zany a mety misy tantara lalovana dia ino ny hitan'ny olona androany ino ny ainanao androany dia ohatrany misy endrika manakivy misy endrika manangoly misy endrika misarika anao iverina fa zay dia misarika anao hoe ndao androsa hatramin'ny farany mijoroa hatramin'ny farany fa efa manana segondra farany voatendry Andriamanitra pasteur ary amin'izay fotoanan'izay tsy mbola angano na onoono na mety andrakandrana eny mety andresy any nareo fa efa fantatra alohan'ny fotoana io fandreseny io efa azo antoka alohan'ny fotoana io valiny andrandraina sy efa nampanantenain'Andriamanitra ho any amin'ny fandresena sy ny fisandratana io ty ady ty ane pasteur
tany ampiandohana dia efa fantatr'Andriamanitra hoe ho resiny Egyptianina efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny toerana hipetrahany zanak'Israely hoe ariny toerana omeko anareo tany tondradrono sy tantely fahasambarana any ao tsisy fahorinany ao milaminareo ao fa zao na dia efa niteneny ary zay dia nandalo tamin'ilay ambaratonga an-dalana nandalo tamin'ilay ambaratonga an-dalana sady nisy edrana no nanefeny no nandaminan-javatra zay lalana zay fa rehefa tapitra ny lalana dia niditra kafaliana sy amboninahitra lehibe tao anatin'ilay toerana tsy maintsy fivadian-javatra goavana pasteur rehefa tonga eto amin'ity fiafaran'ny tantara ity ary jereo ny tantara nisy teto tao anatin'ny taona maro na nandevozany Egyptianina sy ny vahoakany ny zanak'Israely ary nanao zay tiany atao tamin'reto zanak'Andriamanitra sy zanak'Israely reto ary dia tena hoe ohatrany nampalahelo kely tokoa le zanak'Israely tamin'izany vaninandro rany fa teto dia mivadika ny tantara alaivonao sary an-tsaina hoe fahavalo nampahory anao 300 taona no andadilady ao anatrehinao tapa-kevitra tsy azonanao tsony tsy say fanandrana aminao tsy say fampijery aminao tsy say manakaikikaiky anao itsony ary zay no nataon'ny farao any tety tamin'ny sasakalina ozy dia nidondominy sambaravarana ny zanak'Israely ary nyroany maika amin'ny fialanareo eto tsy te hahitanareo tsony zay ary tsy te hijanona eto aminareo tsony zay ary tsy te hifanakaiky aminareo tsony zay fa loza ho anay ny fisianareo zany pasteur no hoavy ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra be deaibe no mitaraina ny amin'ny vadiny maditra fa ho avy ny fotoana pasteur io vadiny maditra mafilafila azy araboly io andadilady eo anatreny io ary ireo mpanompon'Andriamanitra enjena amin'izao fotoanandreo indray no tonga mpamatsy ao ariana kely eo no tonga ho tadiavin'ny olona ao ariana kely eo fa eo le resakitsika teo hoe mila faharetana ohatra ny hafa baraka ianao amin'izao fotoan'izao fa io le toriteny anankiray zay miomana aloha ary matatesa fa fambaraka fa io fa fambaraka iainanao androany mihitsy no hivadika voninahitra satria hivadika ny tantara ao ariana kely ao misy ny ale dia misy ny retoro io no nitranga pasteur ary niaraka tamin'izay jerenena le zanak'Israely nitsoka aza pasteur mbola koba tsy voaisy masirasira ozy netiny rareo nitsoka zany hoe tsisy farim-piainana vanina tao fa fiainan'ny olona tonontonony kely mpivarotra mofogasy mpivarotra ramanonaka za tsy miteny hoe ratsy zany fa miklasé fiainan'ny olona zany hoe vokatra ilay fanandevozana dia tsy mety tafavoaka mihitsy ianao zara raha misy zay ho arapaka isan'andro zara raha misy andrahona isan'andro zara raha misy ho arotsaka ao ambilany isan'andro zany nentina niala tao amin'ny tany Egypta tamin'izany mivaninandro rany pasteur fa nolay fahefan'Andriamanitra tsy nitantatra hoe tsy mively fary ozy ny fitenenan'izay fa niareniny Egyptianina ny nafindra tao niareniny hafa firenena ny nafindra tao ary eo pasteur mampitombona ny zavatra lazaitsika amafisina amin'ny olona fa manova ny fivavahana manova ny fanompona an'Andriamanitra hinanakanina ny fivavahana tsara ny olona nianatra tsara ny olona manana diplôma tsara ny olona manampahaizana ary raha mianatra ianao toy izy ny fianarana fa za koa pasteur dia mampahery ny olona fa na dia tsy manana CPE azy ianao mbola misy fanantenana no avinao ary mety hoy izy ianao hoe zany tsy nianatra ahoana ny voako amin'ny fiainana mety tsy manana olo-patatra ianao mety tsy manana olona ambony mpanohana ianao fa andramo ty miaraka amin'Andriamanitra ty andramo ty miaraka amin'Andriamanitra ty dia ho hitanao ny toy ny tantaram-piainanao fa izy fitsimbadiana goavana sy enjana ary ahitan'izany fahombiazanao zany zao tontolo zao ary raha misy olona mitsangana hakahalanao mijoro fahavalonao miezaka sy mieritreritra fa andetika anao ary andritra ny maizy anao sy ny fiainanao ray manontolo reo no ahitan'ny fahombiazanao reo ny ahitan'ny voninahitra ao reo no ahitan'ny fandresenao fa zao mifepetra manana faharetana ndao hijoro hatramin'ny farany tahaka ny Mosesy sy Arona tsy nanaikikivy tsy nitomany nampitsahatra ny ranomasony zay koa ny ilaina eo amin'ny fiainanao amin'ny androm-piainanao dia ho hitanao fa iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra tapitra ny fanjakan'ny Farao ndrodana ny fanjakany tsy hainy ny azona azy tsy hainy nanararoatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra indrisy nanara-pota ao anatin'ny fotoana vitsy izy fa nidaraboka ary tantara matsiravina amin'ny fiafarana fa ianao indray mety afabaraka ao anatin'ny fotoana mandalo mety no heverinao mahanitra sy potika indrindra ary mafy ny adinao fa hidingana io pasteur io lalana izorandreo olona manaradia an'Andriamanitra eo zay ampaherezantsika azy pasteur ka hijoro izy hivadika ny tantara hisandratr'ireo ho afabaraka ny fahavalony
ary tonga ny fotoana ny zanak'Andriamanitra alaza amin'izay izy ary ho fantatra fa zany mivavaka zany ny mpanompon'Andriamanitra marina manaradia an'Andriamanitra pasteur marina zany pasteur fa nisy etam-pamarana na tsotra be misy vanim-potoana ny zavatra rehetra misy vanim-potoana ny zavatra rehetra pasteur famizatso fa za miteny fa vanim-potoana ilan'ny olona an'Andriamanitra vanim-potoana ilain'ny mahantra an'Andriamanitra zao na ny olona tonontonona ny olona faran'izay mpanan-karena vanim-potoana ilanao an'Andriamanitra aza manamafy fo aza miandry an'izany hoe Andriamanitra mikapoka mandrivorivo zany vao hoe aizy ianao Jesosy oadeny mbola miantso izy ka efa nisy kapokapoka madinidinika mba izy manararoatra ny fitiavan'Andriamanitra mba hanimpona azy mba hivavaka tsika hisaotra ny tompo misaotra indrindra tompony izany fampianarana nomenao anay zany androany mindray fa izany teninao zany dia afanay manao dingana indray fanimponanao mandeha lavitra amin'ny fanarananao ary zay mino fa na inona tokoa zavatra misy tompo ao na inona zavatra mitranga Jesosy ianao efa nandray anay ianao efa mitahanay ianao efa mikarakarakanay sahady mankasitraka indrindra tompo fa ireto vaoka ireto za mino fa izao ny vanim-potoana amadianao tantara eo fiainanay ary mangataka aminao aray malalako mangataka aminao ay aoka hitsahatra amin'ny famafisam-po aoka hitsahatra amin'ny fanamafisam-po fa zao ny fotoana anatonanay tsy hiverenana aminao mankasitraka indrindra Jesosy io amen eny ary pasteur Rafanimezatso mihina fa izay ny fandarana teto momba nylay final ary tena tonga ny zanak'Israely ho tafavoaka hatramin'ny farany champion du monde izy tsika mino fa ianao mijery an'ity fandarana ity dia ny anjara fandraisianao mbola amin'Andriamanitra pasteur Rafanimezatso ho tahin'ny tompontsika menakavy zavatra anankiray amafisiny eto sady dia ny hoe fisin'ny fotoana goavana etsy amin'ny Coliseo de Madagascar io no fiakarana fahatelo eny amin'ny Coliseo amin'ity taona 2018 ity pasteur Rafanimezatso aza tara ny fotoana io ianao ny fahevatry ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso eo amin'io toerana lehibe etsy amin'ny Coliseo de Madagascar mitondra lohevitra goavana hoe manamotsana ny herin'ny fahavalo mbola tafiditra ao anatin'izay dinga ny fivoahan'ny zanak'Israely zay tsika avy eo amin'ny tany Egypta ary ho any amin'ny tany Kanana ho hitatsika ny toy ny tantara io pasteur Rafanimezatso fa fandresena makany amin'ny fandresena ary voninahitra makany amin'ny voninahitra miangara lasana bavy dia toy izy ny lalana ho atsika zanak'Israely rehetra miantso anao a mivoa amin'ny tany Egypta fa efa misokatra ny ranomasina mena misokatra ny lalana andao iainga hiazo ny lalana ho any amin'ny voninahitra andetady an'Andriamanitra zay ngamba pasteur ny azo tenena ny sabotsy avy izao moa toy nyty fotoana ity mitoy tanteraka tsika ao anatin'ny toy nyty programme goavana izay mbola iresantsika ihany momba ny hoe intervention divine ity pasteur Rafanimezatso ya tsisy zanak'Israely arabaky teny tsony ary tsy ho an'ny Israely tsika pasteur fa itsika indray no mandova ny teny fikasana amin'izao fotoana izao ho atsika zanak'Andriamanitra efa ao anatin'ny lalana efa ao anatin'ny couloir andao hiakatra ny tanàna fa efa hanina ho atsika ireo ho resy eo an'lohantsika ny fahavalo efa voaomana ny teny fikasana sy ny fandresena ho atsika ka aza mieritreritra ny hemotra aza mandatsa-dranomaso aza kivy fa hoy le tenin'Andriamanitra hoe abe ny voninahitro eo amin'ny Egyptianina zany na tonga an'Andriamanitra tsy namahan'le olana tao anatin'le vahaolana anankisivy pasteur fa nendrasa mihitsy ty fahafolo ty ka hoy mantsy andreto vahoaka reto hoe manana faharetana kely fa ho atambatr'Andriamanitra ho grolo io rehefa avy eo vitanao ny fiakatra ny vokatra sy ny fahombiazana ka dia samita iny tompontsika menakavy izany teny fikasana zany koa no tononona ao anatin'ny tokantranonao amin'ny ankohonanao amin'ny asanao amin'ny fiainanao sy ny fahasalamanao rehetra mpandresanao amin'ny anaran'i Jesosy mametraka mandram-piona veloma tompoko.